tondra teny ny orinasa triplay hitondra fanazavana amintsika kasika an'zavaseho tao amin'ny domaine andramanelatra. Domaine andramanelatra no insisteko manokana satria ao zany tena hiaran'ny atsozay tanteraka fa zay no azo ilazana azy amin'ny zavatra miseho. Tamin'ny 12 octobre taona 1724 dia tonga tao Andramanelatra ny préfet d'Antsirabe. Milaza sy nampiseho anay taratasy réquisition avy any ministère milaza fa hoe izy no tendren'ny ministère anatanteraka ilay arrêté interministériel mitondra ny laharana 24/392/2017 tamin'ny 4 octobre 2017. Io arrêté interministériel io dia milaza hoe il a été ordonné la suspension des activités de la société AAA jusqu'à la régularisation de sa situation administrative. Io zany tsy milaza hoe inona le situation inona daholo ny régularisation rovina ny fetotaona omena fa dia tonga dia izay fotsiny global be ohatr'izay. Tsetsatsetsatra milazana eto fa dia tamikery izay no nanatanterahana izay levé ny ramatoa préfet sy ny mpiara-miasa aminy io arrêté interministériel io. Tamikery satria tamin'ny alalan'ny miaramila sy ny lacrymogène tsy mba nomena safidy izay tsy mba nangatahana ny avian'ny orinasa hoe inona no hevitrareo mikasika an'ity arrêté ity. Suspension no lazay n'ilay arrêté fa tsy nanontany anay mihitsy na nanontany ny orinasa na ny préfet na ny ministère hoe iso suspendre ve ianareo araka ity arrêté ity sa ahoana fa tonga dia miselena ny usine dia midina ny orinasa tsy nahazo minitra izay. Tsy vita amin'ny 12 octobre fa 13 décembre indray dia mbola miverina fandroany tao anatin'ny usine ramatoa préfet nanampy selage satria selage natao zany tamin'ny 12 octobre dia 1/20. Tonga izy ny 13 décembre dia nanao vérification ndreo 1/20 reo intact daholo ny selage natao nefa mbola tsy ampy azy efa mbola nampiny fito vaovao indray ilay selage efa teo. Ny 24 janvier miverina fanonteny ny préfecture d'Antsirabe miaraka tamin'ny OMS ny Vaditany nanao vérification ny selage natao ireo selage 20 teo aloha dia intact avokoa kanefa mbola tsy ampy fa mbola nampiny enina vaovao indray. Zany hoe raha zohina zany ny selage farany tamin'ny 2 mars 2020 teo dia nahatratra 420 nisan'ny selage natao tao ary ity selage farany ity dia natao tamin'ny soudure vy. Zany hoe atao zany izay hevitra rehetra mba hikatona ny orinasa raha izay no zava-misy fa efa tsy suspension intsony ny fandraisana ihany satria rehefa selena ny vy efa mikatona tanteraka tsy azo idirana na nikadradraka aza mety tsy ahita lalana idirana intsony fa na izany aty zany akoatra ny fanakatonana ny orinasa dia tsy nahazo nivezivezena ihany koa ny vavahady ho an'ny biby izay efa napetraka sy ny fanarahana trara-piandohana ho afahanay mikarakara ny biby fiompy dia nidina tao dia araka ny hitantsika tamin'ny fampahalalam-baovao omby anankiroa no maty tao fa saingy rehefa maty moa ny omby na iniverina tamin'ny fanapahan-keviny ihany ny administration dia efa nisokatra zany ny vavahady hikarakarany any omby hatramin'izao. Fa ny zavatra manahirana anay eto dia tsotra ny 12 octobre ka hatramin'ny 2 mars izay lazaiko teo dia tsy nanao fa tsy nampitombo sy nanamafy ny selage nataony foana ny administration fa tsy nanao mihitsy hoe inona ny fomba ahafahana mirégulariser ity situation administrative ity. Io nefa ny zavatra takiny aminay iarahantsika malala fa tsy izahay rery no mahavitan'izany fa tsy maintsy misy andraikitry ny ministère misy andraikitry ny orinasa. Ny andraikitry ny orinasa araka nampatseviny namako teo efa vita ny atsakany sy andavany any ministère zany zao no tsy manao ny andraikiny tsy ahafahanay mahazo an'ilay régularisation an'ilay situation administrative izay takina aminay. Ty zavatra ty tsy piako manokana fa ngeza be loatra. Misy orinasa mitovy filière aminay sy tsy mitovy filière aminay
mitovy ka aminay satria samy tsy manana permis environnemental, samy tsy manana fepetra maromaro izay takin'ny ministère kanefa tsy atao takizao anaovana anay izao fa kosa omena chance anao régularisation, omena chance mbola hiasa ny mpiasa ao aminy a, omena chance mbola anao activité ireo orinasa ireo. Ampatsiatsotsotra izay voalaza ny article 7 ny constitution izay fitotiko kely fotsiny hoe ny lalàna natao ho an'ny rehetra, mitovy ny lalàna sy ny fampiarana ny lalàna sy ny figohana ny tombotsoa omeny lalàna ho an'ny rehetra, na manasazy ny lalàna na mame tombotsoa hitovizana izay ho an'ny rehetra. Ka heverinay fa rariny raha mpitoviana amin'ireo orinasa rehetra ireo ny orinasanay. Tsotra be ny mahatonga an'izay fangatahana izay. Araka voalaza teo orinasa mamelona mpiasa io fa tsy orinasa mitady tombom-barotra fotsiny ihany akory, fa orinasa mamelona mpiasa amin'ny vatany, amin'ny kolaka, amin'ny arivony, amin'ny manalina. Ka raha maty ny omby dia hovonoina koa hoe zany ny olona sy ny mpiasa amin'ny alalan'izao fepetra masika be izay ampiarina aminay izao. Heverinay nefa fa azo atao tsara ny mamany olona dia tokony ho andraisiny ny ministère an-tanana miaraka amin'ny vavany andraikiny ahafahana mamany olana fa tsy sanatry ny vava andrasana ho faty ny mpiasa. Ary ny orinasa na manahoana dia manana ny zavatra hoentiny sy ny tombotsoa hoentiny ao anatin'ny toe-karena ny Madagasikara amin'ny ankapobeny.